asa saripady ny asa eo anivon'ireny banky samihafa ireny rariny loatra raha dia ny fampizarany zava-misy eo anivon'izay tontolon'ny asa ao anatin'ny banky izay ny BFVSG nanana ny anjara asany ihany koa ireo mpianatra mianatra eny anivon'ny sekoly miara-miombonantoka amin'izany sekoly izany ka dia nampahafantarana ny mahakasika ny fizotrin'ny asa eny anivon'ireny banky ireny. Olona manodidina ny 500 ahitana ankizy mpianatra avy amin'ny sekoly ambony miara-miombonantoka amin'ny BFV Société Générale sy mpiasa avy amina orinasa maro samihafa ny tonga nitsidika ny andian'ny fahatelo amin'ilay hetsika andro iray ahafantarinareo asa eny anivon'ny banky tetsy amin'ny foibeny BFVSG etsy Antaninarenina. Mahatratratra amin'ny 370 tokoa ireo asa manodidina ny sehatry ny banky. Ton banque, ton Société Générale, tu es faillite, ici 173 métiers. 173 métiers, c'est un tinawe à fatarna mlikiz, les familles à Tchadéwa, tu vas faire des lignes, ça va tina toi, et Rinania, tu sais, ça ne va pas falloir qu'ils aient une solution concrète, quiz, autre chose, on fait ça pour que ton banque, on met un assuré à l'internet. Tena tsara fantatra koa dia izay manana école partenaire valo amin'izao fotoana fanasana zany tsy misakana akory ny hoe rehefa tsy anatin'ireo école partenaire ireo dia tsy afaka makaty fa afaka makaty daholo ny mpianatra rehetrarehetra. Nametraka mahazava-dehibe ny hetsika toy izao i Ramatokely Ravakinirina taona faharoa amin'ny sampam-pampianarana fitantanana sy marketing. Manao gestion marketing, manao marketeur, nanamarika ny fotoana ny atrikasa naompana tamin'ny fampandrosoana ny tsirairay ny fampiofanana mikasika ny fahaizana mitarika ary ny fisiany Innove Place toerana natokana nangonina ireo hevitra tsara momba ny bankiny ho avy.